Nandefa hafatra mazava ho an'ireo rehetra izay minia mandika lalàna na ihany koa tsy manaraka ny onja izay napetraky ny filoham-pirenena i Ramatoa Lalatindra Rakotondrazafy tao amin'ny pejiny tao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no vakavakana amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono ny namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataony Lalatindra Rakotondrazafy no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Anosy masina Itos, voafoaka ny ilay bus tapaka hisatra ilay mpandeha an-tongotra. Ny trangan'aloza mifamoivizana ateny Anosy masina Itos ankaiky ny Okada ny maraina ny androany ity. Nandrika eran'ny lalana ny ran'ny lehilahy iray izay fantatra fa voahitsaka ao ambany fiara fitateram-bahoaka izay mampitohy any Itos sy Analakely ity. Efa misy ireo izay niezaka nisikotra azy saingy tsy azo izy raha tsy afaka ilay fiara raha ny fanazavana hatrany. Mbola tsy hay na maty na velona ity lehilahy izay niharambona ity. Mateti-pitranga moa ity loza mifamovizana eo amin'ny bus izay mampitohy ny faritra ao Antananarivo renivohitra ao satria hita sy tsapa fa efa miareraka ireo bus ireo amin'izao fotoana izao ary efa maro amin'ireo bus ireo no tsy araka intsony ny visite technique sy ny entretien izay ataon'ireo tompony sy ireo izay mpamily azy hany ka lasa miteradoza tahaka an'izao. Ka ny hafatra ho anareo izay tompony bus sy anareo izay mpamily an'ireny bus ireny dia mba atao visite technique tsara ny bus mialohany ampiasanareo azy fa sao dia miteradoza tahaka an'itony ary izay tandrefaka kely ataonareo zay dia lasa miteradoza ho an'ny hafa ary mety hiteradoza ho an'ny tenanareo ihany koa. Tany Betroka indray rongony miisa 100 gony milanja 730 kg no sarona atao mahatalaky. Isany mahasarotra ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny rongony avy any Betroka ny fisiny kolokolo avolenta sy ny tambazotra matanjaka hoy ny sombam-bahoaka voafidy tao an-toerana. Ny ao mahatalaky commune Ivahona distrikany Betroka izay voanatratrarana rongony miisa 100 gony be izao tamin'iny androny omaly iny. Midika izany fa na dia miezaka manao aintso zavatra aza ny mpitandro filaminana mba hamongotra hatramin'ny faka nireo tambazotra izay mpiserasera an'izay rongony sy manaparitaka an'izay dia manano sarotra ihany ny asa satria ao moa izay resaka kolikoly avolenta araky ny voalazan'ny sombam-bahoaka izay voafidy tany an-toerana izay ka eo indrindra no tena mampanahirana anireo mpitandro ny filaminana izay manao ny asany amin'ny famongorana hatramin'ny fakany ireo tambazotra ao anatin'izay fanaparitahana ny rongony sy ny zava-mahadomelona isan-karazany izay. Any Sambava indray zazavavy kely vao 5 taona naolany rainy. Nametraka fitoriana ny renin'ilay zaza ka niakatra fitsarana tamin'ity androandroany ity tany Antalahy ny raharaha izay fanolana zazakely 5 taona izay naolany rainy izay raha ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana trany. Tranga niseho tao andranona lalana Fokotany Ambodisatrana faharoa tany Sambava ity tranga ity. Mahagaga sy mahatalanjona ihany ny trangan-javatra tahaka an'itony satria ianao ilay ray niteraka indray ve no hanolana sy hamiravira ilay zanakao naterakao nefa ilay zaza mbola tena kely dia kely izany 5 taona izany dia vitanao ny manolana azy. Tena efa nivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao satria na ny ray niteraka aza dia efa tsy azo atokisana amin'ny zaza intsony. Mampalahelo ny toe-tsaina tahaka an'izao satria lasa resy ny toe-tsaim-biby ny toetran'ireo olona sasany izay tsy mahafehy tena eo amin'izay resaka filana arano fotsy voafehy izay. Andao amin'izay ho resahantsika ny fanambarana izay nataony Ramatoa Lalatindra Rakotondrazafy tao amin'ny pejiny tao araky ny fanehoan-keviny hatrany. Raha misy ny manao ny tsy mety eo anivon'ny fiadidianan'ny Repoblika
dia esory amin'ny andraikiny fa aza asiana etadame mihitsiny tsy hoe akaikin'ny filoha dia hoarovana nefa efa manao ny tsy mety araky ny voalazany hatrany. Aleo tsy mifampiaroharo hoe samy mpitsara ohatra dia mifampiaro na samy administrateur civil na samy miaramila na samy zandary dia mifampiaro foana raha misy ny tsy mety ataon'izy ireny dia lasa mitady boky émissaire any ankafa foana. Tokony ialana ny corporatisme araky ny voalazany hatrany. Mbola manana ambarabetsaka amin'ity fitadiavana ny boky émissaire ity fa aleo aloha ity hafatra ity androany hoe aza omena vahana ilay politika antsisibedy fa mampalemy ny fahefam-panjakana izany araky ny voalazany Ramatoa Lalatindrakotondraza fiatrany. Raha izay fintina amin'ny ampahany fanehoan-keviny izay no fakafakaintsika dia azo lazaina fa marina izay rehetra voalazany izay raha tena te hampandroso ny firenena dia tokony tsy asiana an'izay kiatrano araky ny voalazany ity Ramatoa Lalatindrakotondraza ity hatrany fa lasa mampalemy izany fisiny kiatrano sy kinamanamana izany fa aleo izay tsy mahavita ny asany sy izay rehetra manao ny tsy mety dia esory amin'ny andraikitra izay nanendrena azy na ihany koa esoro aminy izay asa izay andraikitany izay amin'izay mantsy mba ilay tena mahavita ny asa sy ilay tena vonoky asa sy vonoky ady amin'izay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso izay no mahazo an'ilay toerana amin'izay fotoana izay fa tsy sanatria akory olona izay tia alokaloka ao ambadika ny fitondrana sanatriany vava. Andrasantsika araky izany ny fandraisana andraikitra sy fandraisana fehipetra izay ho ataon'ireo rehetra mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta manoloana an'izay fanambarana nataony Ramatoa Lalatindrakotondraza ity mahakasika an'izay hoe esory amin'ny toerany ireo rehetra tsy mahavita ny asany sy ireo rehetra izay tsy mahavita antsakany sy andavany amin'ny andraikitra izay nanendrena azy izay. Mazava angambany izay satria mbola nampiny amin'ilay hoe na mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta aza na gouverneur na haut employé de l'État hafa rehefa tsy manaraka ny hafainganam-pandeha ny Andriamatoa filoha nefa sady tsy vonona ny hijoro sy hiaro azy sy ny fitondram-panjakana nanendry azy akory dia tokony tsy ananana an'izay etadame izay fa aleo soloina madiodio araky ny voalazany hatrany. Mila olona tena vonona sy hijoro ary ihany koa vonona hanaraka an'izay hafainganam-pandehan'ny filoha izay ry zareo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta mba hahatratrarana an'izay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso izay raha atao banky tokana ity voalazany Ramatoa Lalatindrakotondraza ity. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary sofo.